Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina toko 20 andininy 20 tapany by. Site web kristyfiainantsika.com. Misotro an'Andriamanitra isika mbola nomeny zao tombonandro zao ny famindrampon'ny tompo ano tsy mahalany-dritra antsika. Manahoana daholo nareo ny asa fanompoana an'Andriamanitra dia tsy natao ahazoana tombontsoa, tsy natao ahazokanina. Homanko ny teny ao amin'ny Samoela voalohany toko 2:9-7 tapany 2 hoe mba tendreo isampisorona aho mba hazoko sombomofo hohanina. Mba tendreo ho isan'ny mpisorona aho mba ahazoko sombomofo hohanina. De izany ihany ve? De izany fotsiny ve? De izany tokoa ve no anaovana asa fanompoana an'Andriamanitra azona hanina? Fanompoana ny tena izany, fa tsy fanompoana an'Andriamanitra na fanompoana ny hafa. Mifampitohy amin'ilay teny nomeny tompo antsika omaly ity teny ity. De nanangana mpisorona matoky ho azy tokoa Andriamanitra. Tsy izany fa Samoela. Ary io Samoela io de nahatoky tamin'ny asany hatramin'izy mbola zaza ka hatramin'ny fahafatesany. Nanao izay araka ny tao am-posy tao an-tsain'Andriamanitra ity Samoela ity. De niverina indray izany lay fanatrehan'Andriamanitra tao anatin'ny firenena hoe misy Andriamanitra tokoa eto amin'ity firenena ity de natahotra n'Andriamanitra ny olona. De lasa nisy fetraikany tamin'ny fiainana andavanandro sy tamin'ny fiainam-pirenena ny asa fisoronana nataon'ity Samoela ity. Fa tamin'ny alalany ity Samoela ity no nipoiran'ny Saoly mpanjaka sy nanosorana an'ry Davida ho mpanjaka, ka nanana fahefana teo amin'ny firenena sy teo amin'ny mpitondra fanjakana zany ity Samoela mpaminany sady mpisorona ity, afaka ny teny mafy sy nanitsy ny mpanjaka izy. Tak'izany zany ry Saoly mpanjaka. Saoly zay voaositr'Andriamanitra ho mpanjaka, fa rehefa tsy nanao sitrapon'Andriamanitra de ny mpaminany ny solo-tenan'Andriamanitra. I Samoela ny solo-tenan'Andriamanitra nanitsy azy. De ny soron'Andriamanitra teo amin'ny toerany i Saoly tamin'izany fotoana izany. Tak'izany koa i Davida rehefa nanao ny tsy mety tamin'ny asa fitondram-panjakana nataony, de ity Samoela ity no nampibebaka azy. De nibebaka tokoa i Davida, ka tsy nitady tombontsoa ho an'ny tenany. Raha ny tena marina tapa-doha mihitsiny. Eo anatrehany manam-pahefana eo anatrehany mpanjaka raha miteny zavatra mifanohitra aminy, tak'izay nahazo any Jaona mpanao batisa nananatra any Herôda hoe tsy mety anie zao ataonao zao aizaka vadiny rahalanao de angalarinao de nampidiriny amponja ary ny fiafarany moa de maty tapahan-doha i Jaona mpanao batisa. De tak'izany koa zany ity Samoela ity. Fa ny mampalahelo zany am'izao vanim-potoana izao raha araka ny tantara teto zany de hoe i Ofni sy Fineasa le zanaky Ely de maty tany amin'ny ady, ary lasa ny jentilisa koa lay fiaran'ny faneken'i Jehova. Fa ny mampalahelo de zao, izy mirahalahy mpisorona tsy mahatoky reto de maty. Fa lay tarazo ratsy namotika ny asan'Andriamanitra
de mbola lovain'ny mpitondra fivavahana sasany mandraka ankehitriny ka nataondry zareo azona somba mofo hohanina ny fanompoana an'Andriamanitra. Mpitondra fivavahana mpitady toerana, mpitady tombontsoa, mpitady tany malemy, andrenam-pangady de tahaka ny mpikarama fa tsy mpiandry tsara manolotra ny aina tahaka any Jesosy. Ny ho an'ny tenany no mahavesadanja aminy afa tsy ny ho an'Andriamanitra sy ny ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Rehefa ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavana an'Andriamanitra no miboiboky ao anatintsika de mahatoky amin'ny asa fanompoana zay natsoan'Andriamanitra antsika avy, itsika tsiraray avy de misy fitraikany eo amin'ny fiainana isan'andro sy ny fiainan'ny fiarahamonina zany asa mahatoky nataontsika izany. Ka de toy izy mandrakariva aza lay vavaky mba ananganan'Andriamanitra mpitondra fivavahana mahatoky ho azy eto am'ty firenetsika ity, de mba ho marina ny hira-pirenetsika hoe hiadana sy ho finaritra sambatra tokoa izahay. Anderitsika iombona am'izao vavaka izao. Ry Jesosy Kristy tomponay io, ianao miteny hoe mangataha amin'ny tompon'ny vokatra mba ampandehanan'ny mpiasa amoron'ny vokatra, de mba omeo mpitondra fivavahana mahatoky tokoa ny firenenay, anao zay ao am-posy zay ao an-tsainao. Aminaran'i Jesosy, amen. Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesosy, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina 20:10 tapany. Site web kristyfiainantsika.com.